fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay noho ny amin'ny tompon'andro mpahavelomana ka dia mbola nahatratra indray ity alahady fa 12 janoary 2024 ity ary dia mangataka mandrakariva ny fiasan'ny fanahy masina tompo iasa manan-kery eto anendry ny lelan'ny mpanomponao hamangy ny fon'ny olona miombona amin'izao fandarana izao ary ny dera sy ny laza voninahitra efa nao hatramin'ny taloha ankehitriny dia ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana ho toizantsika hatrany ny firesahana ny vavaka, ny momba ny fiainam-bavaka, ny herin'ny vavaka. Ary hitantsika tamin'ny lasa moa ny bokin'ny Genesis toko 4 ny andininy 13 mitantara ny resaka ny fanaovan'ny Kaina tamin'i Jehovah Andriamanitra. Zany hoe vavaka nataon'ny Kaina. Dia Kaina moa izay fantatsika fa ny alina ny Abela rahalany praitapo tamin'ny raira aminy. Eny ry havana. Ny bokin'ny Genesis toko 4 ny andininy 4 dia tena vavaky ny olona mpanota ho isika, mpamono olona ny resaka ny vavaka tamin'Andriamanitra taorian'ny famonona nataony ny rahalany i Abela izany. Ary tsy hoe tsy ny haino azy tsy akory Andriamanitra fa tena ny haino Andriamanitra namaly ny resaka nataon'ny Kaina izy. Eny fa na ny mpanota azy dia fantatsika zany fa araka nitatsika afaka miresaka malalaka amin'Andriamanitra. Eny ry havana, hay tena manongila tsofina amin'ny mpanota Andriamanitra. Ary mahagaga fa dia nahazo valim-bavaka soamantsara i Kaina. Mampiseho ny voasoratra fa tena mpamaly vavaka ny Andriamanitra ny Baiboly. Sady ny haino any Kain'Andriamanitra no namaly vavaka azy. Araka ny andininy 15 averintsika vakinange amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy Jehova taminy, noho izany na iza hamono any Kaina dia ho valiana fitoeny izy. Ary Jehova nanao famantarana ho any Kaina mba tsy hisy hamono azy zay rehetra hahita azy. Dia io vavaka io ry havana, io no vavaka voalohany hitatsika atao anaty Baiboly. Averina indray fa ny vavaka nataon'ny Kaina tsy hoe vavaky ny mpanota fotsiny fa vavaky ny olona izay nozon'Andriamanitra no ninona no ny heloka vitany. Ary eto amin'ity Genesis toko 4 ty ihany eo amin'ny andininy 12 no misy ozina io. De vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ange. Ary ankehitriny hoy Jehovah Andriamanitra dia voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana izay ny vava hitelona ny rahalanao nalatsaky ny tananao. Andininy 12 mbola tony ilay fanjonana ihany. Raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy pirendreny eny ambonin'ny tany ianao. Ny vavaky Kaina zany ry havana, vavaky ny olona voaozina. Ary tsy hoe olombelona nanozina azy tsy mba i Adama rainy na Eva reniny fa Andriamanitra mihitsy. Ny vavaky Kaina, vavaky ny olona voaoziny Jehova Andriamanitra, voaozina satria lasa mpamono olona, mpandatsa-dra noho ny fialonana, vavaky ny olona nandatsaka raha marina. Eny, vavaky ny olona natahotra ihany koa lasa natahotra satria nafatotry ny tebotebo ny fony tsy nandrisaina noho ny ratsy nataony. Araka ny teny nampitondrain'Andriamanitra ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko 7 eo amin'ny andininy 12 manambara fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny vavaka nataon'ny Kaina, vavaky ny olona tsy mba nanana fiadanana. Satria efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehan'Andriamanitra, tsy mba nanana fanantenana intsony, mpanota nahatsapa fa efa nialan'Andriamanitra, niataka tamin'ny Andriamanitra.
eny efa nanozina azy mihitsy a Jehova Andriamanitra araka ny novakitsika teo. Raikaina zany dia azo ambara fa toy ny olona very fanambola velona tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotany ary tsy mba zava-maivana fa famonona ny raha lany, famonona ny piray raha taminy ny raha tsy vitany. Zany hoe tena eloka be vava izany. Kanefa koa hitantsika fa dia notanteran'Andriamanitra ny fanirian-kaina. Ny Andriamanitra ivavahantsika very havana, Andriamanitra ny famindram-po, Jehova be fiantra sy be indrafo. Rehefa malala ao amin'ny tompo tena manana isika, manana an'io Andriamanitra be fitiavana io, manana an'io Andriamanitra mpiaino vavaka io, mpamaly vavaka. Zany no Andriamanitra ny Baiboly ry havana, izany no Andriamanitra niresahan'ny Kaina, ary tsy iza moa izy io fa Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Ary moa ve ry havana, tsy io Andriamanitra io ihany ve no Andriamanitra ivavahantsika? Moa tsy izy ihany no Andriamanitra tompointsika, itokitsika, isika kristianina. Noho izany ary aoka isika hivavaka ry havana, indrindra fa isika efa lasa pino mino an'i Kristy, efa voadio ny rany Kristy, efa nateraka indray. Eny isika rehetra mpiombona sy miombona amin'izao fandaharana ny fahamarinana manandratra ny firenena. Aoka mba samy ho resy lahatra fa tena miaino, tena mamaly vavaka ny Andriamanitra inontsika. Koa dia mivavaha ry havana, ary na manao ahoana eloka sy fahotana efa vitanao, na iza ianao, na iza misy ianao, mivavaha fa mahare anao Andriamanitra. Zao mampalahelo amin'ny tantaran'i Kaina dia tsy mba tonga tamin'ny fifonana, tamin'ny fiakenkeloka, tsy mba nisy fandinintena tao aminy, tsy mba tonga tamin'ny fibebahana i Kaina. Eny ry havana, ny vavaka nataony vavaky ny olona natahotra mafy saovinon'ny olona izay ifanena aminy. Io ny fitarainana nambarany tamin'Andriamanitra, ary dia io ihany koa ny valim-bavaka ny men'Andriamanitra azy. Eny nilaza tamin'ny Jehova Andriamanitra fa ninona hanisy marika ho fiarovana azy. Zany hoe notanteran'Andriamanitra ny fanirian'i Kaina, noenon'Andriamanitra izy ary notanteran'Andriamanitra arak'izany ny fitarainany. Isika koa rehefa mivavaka ry havana, aoka hino, aoka ho resy lahatra fa ny Andriamanitra ivavahantsika, dia ilay Andriamanitra niresahan'ny Kaina ihany ange, ilay Jehova Andriamanitra namaly vavaka an'i Kaina ihany. Fa ho antsika izay miaina amin'izao taonjato fahatelo zao kosa, aty amin'ny taona 2024 aty, ny tena marina ho antsika dia izao. Fantatsika fa tamin'ny andron'ny Kaina tsy mbola nisy ny didy 10 ny mena tamin'ny alalan'ny Mosesy ho tandreman'ny zanak'Israely. Tsy mbola nisy ireo lalàna samihafa izay tsy maintsy no tandreman'ny vahoaka an'Andriamanitra. Zany hoe ny olombofidiny zany. Zany hoe ny firenena no fidin'Andriamanitra tao anatin'ny firenena maro. Fa nanomboka tamin'ny fotoana izay nanoloran'Andriamanitra ny Mosesy ny didy 10 dia tsy maintsy nomena ho tandreman'ny vahoaka Israelita ninona ny didy 10. Dia hitantsika izany moa ohatra amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 20 eo amin'ny 7:17, eo no milaza hoe aza mamono olona, io no didy 9. Fa averina indray ry havana fa tamin'ny andron'ny Kaina tsy mbola nisy ny didy 10. Rehefa afaka tamin'ny fanandevozan'ny Farao sy ny Egyptianina ny zanak'Israely ary nizotra ho an'ny tany Kanana, zay vao nomen'Andriamanitra ny didy 10. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra, lay hanim-panalalana antsika amin'Andriamanitra ray, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana, lay hanotompo sy mpamonjy ary mpanavitra antsika zanak'olombelona, dia mazava tadidinao angamba ny toritenina nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu toko 4:17 milaza hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fitaomana ny olona hibebaka. Noho izany ary raha miandrandra valim-bavaka isika mpanaradia ny tompo Jesosy Kristy, raha maniry hiaina zany atao hery ny vavaka izany, tsy maintsy maninona aloha voalohany indrindra mibebaka. Zany hoe tsy maintsy vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha, tsy maintsy voadio ny rany Jesosy Kristy aloha, izay nalatsany
teo amin'ny azy fijaliana ho fanavotana antsika. Ry ava-malala, vaovao ny taona. Efa lasa efa nivalina tanteraka ny taona 2022. Koa ho antsika mpiombona amin'izao fandaharana izao. Aoka tsy ny taona fotsiny ihany no vaovao, fa aoka indrindra ho vao ihany koa ny fiainantsika. Ny fiainam-panantsika mba ho tena vaovao. Zany hoe aoka hibebaka isika, ahay mandiny tena ary miala amin'ny ratsy fanao. Ho hitan'Andriamanitra Tompo fa maniry ho tonga olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha. Ry havana, ny tapany faharoa amin'izao fandaharana izao kosa dia tononkalo-mbavaka. Tononkalo firarintsoa ho anao. Tononkalo zay nomena ny lohateny hoe honosy feno fiadanana. Satria raha misy fantatsika, raha misy zavatra zay tena mampananto sarotra ny fiainan'ny firenena ankehitriny, raha misy zavatra zay tena mampangiry firy ny fiainan'ny vahoaka, dia ninona? Ny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana. Ekena fa tena misy ary misy tokoa ny ezaka maro samihafa tanterahan'ny tompon'andraikitra ho fiarovana ny aina ny fiainan'ny ny fananana ny vahoakan'Andriamanitra. Isaorantsika azy ireo izany ary tena ankasitrantsika an'Andriamanitra ihany koa. Kanefa iarahantsika mahita fa mbola miaina andriranantsy ny olona. Ny ankamaroan'ny olona, ny fianakaviana maro, ary heverinay fa ny fampibanjinana ny herin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny fitomanan'ny olona hino ny herin'Andriamanitra, iankina amin'Andriamanitra. Izany no tena azo antoka fa fiarovana mahavonjy ho an'ny mponina, ho an'ny vahoaka malagasy. Koa dia mirary anao ary riavana ahazo fahafinaretana sy famelombelomana ara-panahy eo am-piainona ny tononkalo. Honosy feno fiadanana. Manoloana ny abobiana tsy hita ho tany saina intsony, mandratra foa mampanahy, miteraka ny lonilony. Eo anatrehan'ny fahotana, mamela farasisa maro, hoy ny Tompo miantsoantso. Atsaharo atsaharo, aoka ho masina ianareo hialao ny faratsiana. Tsy Losifera no henoina, tsy ny loha samangina, fa Jehova no banjindro. Manana tahotra an'Andriamanitra, dia hiadana ny maro ho salama sy finaritra. Ny fianaky ny toka sy ny zava-mahadomelona, zay mandripaka vahoaka, aza atao manelingelona, fa mijoro ka sahy miandry anao ny firenena, ande torio Kristy ambarao ny famonjena. Raha misy, tena misy, fitiavan-tena tafahoatra, mampijaly ny vahoaka, manosika ny fo hitrotra, zarao ny teny pahendrena, nambara ny mpitoroteny ho an'ny olom-pirenena. Aelezo, ombieny, fa ao ny andro iadina, ao ny andro iavanana, ao ny andro ifaliana ao anaty fiadanana, ao ny andro panterana, ao ny andro ilevenana, ao ny andro iresana ny fandriam-pahalemana. Fa tsy fandriam-pahalemana ho resabe mandavataona, na ijany no kabary ifamaliana rehefa miaona, fa mba ho lasa toetra anaty zay tsy ho very asina, ampiavaka ny olona zay tariny fanahy masina. Tsarovy, tadidio, fa Andriamanitra ny teny, izao hiado anareo, fa ianareo kosa angina. Tsy mitondra fandresena ny tabataba lava reny, fa ao anaty fahatonina, andao isika irahina, ifanatona, hiresaka, ifampilazana eo am-po, ifampiaino, ifampahery, raha misy ny manjo. Ilazao ny ao an-trano, resao ireo mpiray tampo, fa ny tena fanafody dia Jesosy ilay mpamonjy. Fiadanana no avelako anareo iny Tompo, ny fiadanako ny mihitsy no omeko anao mpanompo. Tsy fiadanana fahita eo amin'izao tontolo zao, fa fiadanana fa kely, mamboly fiainam-baovao.
ho antsika zay mikatsaka fandriam-pahalemana ho avy ny andro hiotazana ny vokatry ny fandeferana, tsy fombafomba mpivavahana no atanteraka izany fa fibebahana andranomaso miloatra avy eo am-potomany. Hoy Jesosy raha nampianatra ireo vahoaka sesehena, sambatra ny mpampiavana fa tena zanaky ny ray. Midika tsotro zao izany fa misy toetra tsy azo ekena ny lolo-po ny valo faty izay toy ny afo mahamay ka ny tompony ihany no fiterany avy etrany. Mahazo areti-potsy satry mijafajafa aoka izany afoy hatramin'ny torimaso ary raha tsy ampy fitsaboana mety ny aina no manefa. Vitatrao atao veloma koa andao re ifamela, andao hamitra-pihavanana, andao re ifankaty na ny ory na ny manana, andao isika ifampitantana iray fo, iray fitiavana hanafitra ty firenena ty Gasikara tanindrazana. Andao atao manakoako ny anarany Mesia, andao asandratra ho mpanjaka lay Jesosy Kristy, andao aseho fa raha Jesosy no mitantana ny tany, ny vahoaka tsy ho diso fitahina sesilany. Ry vahoaka miomana fa ny tompo miandry anao, mitsangana miazava ambarao e kalazao fa ny fiainany eto an-tany tena mila olombavaka, olo-pirenena tsara, olo-pirenena miavaka. Eto am-pamaranana ary dia mba satrina indrindra no hiventy anakoako lay vina izay narindra ho an'ny ray, ho an'ny reny, ho an'ny zanaka mampara, vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Isika zanak'Andriamanitra tsy ho sasatra hamafy ny teny soa mahafaly ho an'ny zanaka manjafy, ka ny asan'ny Satana ho resitosika ho lao ary Madagasikara ho lasa nosy vaovao. Dia izay ihany koa ry havana no mamarana ny fandaharantsika ary dia atolotsika ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny dera sy ny laza zay efa azy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay, fa ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny famindram-pon'ny Tompo Andriamanitsika. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka anao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa hay tokoa. Ianao dia Andriamanitra be famindram-po ary ianao dia mizara maimaimpona ny zava-tsoa rehetra mahasoa anay, na ny tsirairay izany, na ny tokantrano izany, na ny fiangonana izany, ny fiainana amin'ny endriny samihafa, indrindra ny firenena. Koa dia manankina ny firenenay eo ampelantananao ry Tompo, indrindra amin'izao taona vaovao izay, ary dia mahatoky izay fa hiasa manan-kery eto ianao ary dia hoitanay Andriamanitra fa tena vaovao tokoa, tsy ny taona ihany fa ny fitiavanao anay, na ny marimarina koa ny fitiavanay anao, satria ianao dia efa tianay hatramin'ny taloha ary tsy miova izany. Voninahitra ho anao ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia manao velomanao tahin'ny Tompo ry havana amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.